Nitondra fanampiana fanarenana ny foto-dravitra samaro izay ravan'ny rivodozava farany teo iny ny vondrona Europeanina nambarany zany tao anatin'ny fiaonany tamin'ny ministry ny asa vaventy malagasy fanambarana izay maneho fahavononana tokoa satria dia maro ny foto-dravitra sarava ary tsy ahafahany rehetra maneho ny asany andavanandro noho ny fandalovana izay cyclone avy farany teo zay. Itondra fanampiana ho fanarenana aingana ireo lalana fototra ny vondrona Europeanina foto-drafitrasa izay simba vokatry ny fandalovan'ny rivodoza ava io no nambarany lehibe ny masivony vondrona Europeanina izay niona tamin'ny ministry ny asa vaventy ny maraina teo teny amin'ny bureau fiasany teny Anosy. C'est le motif plus urgent, effectivement, c'est de pouvoir donner une réponse immédiate aux dégâts causés notamment sur les réseaux d'infrastructures routières de Madagascar par les cyclones Ava. Et comme vous le savez, on a un programme avec les ministères des Travaux publics qui nous permet d'intervenir immédiatement, en 24 heures, pour rétablir la circulation, notamment dans les axes principaux du pays. Mariana fa misy ny fanarenana foto-drafitrasa izay vatsiny vondrona Europeanina ary misy kosa amin'ny raisiny ministera an-tanana. Tetezana moa zany misy betsaka zany simba tsika moa zao manarina zany ohatra zao ny reine 34 zao dia efa zoratsika amin'ny Europeanina zao napetsika amin'ny entretien zao zao misy zavatra miresana teo ny reine 7 ny reine 44 sy ny reine 6 iny moa zany ministera manao asa. Lalana maro no heverina fa isokatra manomboka raha-pitso. Ny manajeba dia efa misy fivoarana na nanao arrosement zany zay ny larana vato eo fidiran'ny tetezana zay namboarina ka raha zany ny après-midi zao dia mandeha ny voiture madinika dia nany raha-pitso raha vita tsara dia andeha koa zany ny camion. Ny ato volomposa kosa amin'izao fotoana zao dia ampanaovana ny fametrahana ny pont-bélier zay zana tsy maintsy vita raha-pitso ariva koa fametrahana zany pont-bélier zany ary ny afaka pitso dia misokatra ny laram-pirenena fahafito indrindra eo volomposa. Ny any amin'ny laram-pirenena faefatra amby efapolo koa zay amin'izao fotoana zao fa roa andro moa zany manao assemblage na pont-bélier dia zana koa misokatra amin'ny afaka pitso zany. Anisan'ny noresahana nandritra ity fihaonana niaraka tamin'ny lehiben'ny masivony vondrona Europeanina ity ihany koa ireo sehatra samihafa isin'ny fiara-miasa amin'ny vondrona Europeanina eo amin'ny resaka foto-drafitrasa raha tsy laza afa-tsy ny lalam-pirenena fahaenina sy ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo.